Ampifaliana trano ny ava-malalaisa no anoloranay indray ny fiarabana feno anareo mpanaraka sy tapaka izao fandaharana Agape TV izao dia tononona amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadalan'i Jesosy Kristy mialohan'ny hanombohantsika ny fotoana dia apetantsika eo am-pelantanan'ny Tompo foana moa ny zava-detra satria fanabeazana ny eto filazana ny marina ary marina dia tsisy fa Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ka dia omeko avy hatrany any pastera Mario Razafimanjato aloha ny vavaka mialohan'ny hidirantsika amin'ny fotoaton-dresaka amin'ity takarivo ity indray. Iny ary makasitraka raha lafalina amin'ny fitenenana dia tononao antsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo ary vavaka avy hatrany. Andriamanitra rainay misaotra sy nidiranao zay fa tonga ny fotoana. Anokafanao ny varavaran'ny lanitra ary ny tao anatrehanao zay no miondrika. Fambe voninahitra anao izay rehetra ho ataonay. Apetrao amponay teny ny resaka fanaovana rehetra ary matoky anao zay fanahy masina. Ianao rampiteny tsirairay avy ary rakofona amin'ny rano Jesosy ao fotoana izao. Mba tsisy teny araky ny saintsy ny eritreritana, tsisy tady voninahitra ho an'ny tenany ihany koa. Fa ho anao rery ny dera ny laza izay fanao atreka ho mandrakizay. Matoky anao zay fa amaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Makasitraka pastera amin'izay vavaka nasandratrao zay dia manararoatra ihany moa tsy sanatria friharianana fizahozahoana fa izao Agape TV izao nitsangana dia no nitolotsaina izay nomen'Andriamanitra ny pastera Mario Razafimanjato ary androany dia andro fitsingerana ny taona naterahany ka dia tsy hay pastera ny miarahaba anao tratran'izany andro lehibe zany tahin'ny Tompo hatrany ianao sy ny ankohonanao dia tena ho taritin'ny Tompo ianao amin'izao fanitarana ny vala rehetra zay eo ambany napetraky ny Tompo teo am-pelantananao dia ny Tompo hanome fahasalamana feno hanome tolotsaina hatrany mba tena ho aingana ho afainganina aingana izao fitondrana ny filazantsara izao ary anisan'ny efa fandrosoana amin'ny alalan'izao TV Agape izao ao koa moa ny radio Agape izay ampahafantarina antsika efa amataonany maro koa ny joroany zany radio Agape zany dia miraharo soa indrindra pastera miala tsiny fa tsy maintsy atao izay zavatra satria zava-dehibe tokoa zany hoe tombontona nomen'Andriamanitra dia tahin'ny Tompo hatrany ianao. Izay ny amin'iny fa hita avy hatrany amin'ny fotoaton-dresaka tsika ny loha hevitra horenesitsika sy horesahantsika eto androany dia mikasika ny famadihana. Efa nisy moa ny tapany voalohany izay narahantsika tamin'ny herin'ny androany maro ny zavatra efa voalaza tao, maro ny zavatra efa nambara tao fa androany tsika dia mbola hanamafy izay ary androany dia manam-bahiny manokana mihitsy tsika izay ho tononoko aminao avy hatrany ny vahintsika androany dia ao i pastera Fulgence, pastera Mahatay, pastera David, pastera Fulgence zafady ohatra mbola tsy tonga fa pastera Mahatay sy pastera David, ao koa ny ranabavy Mimina, ao ranabavy Claudia dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa misy antony lehibe izao fotoana izao fandaharana izao. Ny namana mpiara-miasa moa tsy adino mpiara-miasa aminay atao amin'ity TV Agape ity dia voalohany indrindra ao pastera Mario Razafimanjato izay tompona andraikitra voalohany atao amin'ny radio Agape TV Agape ao koa rahalahy hery manampy Razakamanarina, ranabavy Fanjanirina Chantal ary tsy adino ihany koa sady mpiara-miasa no teknisianina ihany koa manatokosa izao fandaharana izao rahalahy Victoire dia tononona amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadarana rehefa miditra moa zareo dia mbola hanolotra an'izany fiarabana zany fa maro ny zavatra tiana ambara tsara ho fantatritsika ao anatin'izao fandaharana izao ka dia tsy ho lava resaka tsony fa ho atombotsika amin'ny fanarahana an'ity horonan-tsary ity aloha dia avy eo miroso avy hatrany ny fanazavana sy ny dinidinika namana teknisianina raha vonona ny sary dia alefaso avy hatrany lilindraza raiky ataony foko mafady amin'ny fandevegna no arahantsika amin'ny tapany faharoa dia ny havoria eto androany.
Misy zanaka mpanjaka Andrianarivon'ny Amboka nanehoa ny fombafomba maha zanaka mpanjaka azy izay. Tao Sakoatovo Ankazotà commune Teta moa ro nisian'ity havoria toy izay nanaovany lilin-draza fagnatiatia. Raha vao maty na mahito ny zanaka mpanjaka manahaka an'izao ka vita ny fampandroa azy dia apetraky amin'ny trano raiky izay tokony hisy azy izy izay vao mitomany ny fianakaviany. Avy hatrany dia misy ny basy apoaky sy omby vonoa miaraka amin'izay. Izay ro atao hoe fampindrarofo amin'ny mahafaly ka Zagnahary no fiantsoa azy manomboka eo. Laha vao mahare an'io feom-basy io ny magnodidy avy hatrany dia tonga ho taity ka mitomany ao amin'ny trano misy an'io Zagnahary io. Misy ny fiaretan'ny torisaka haliko mandritsy ny herinandro farafahakeliny manomboka eo. Afaran'izay dia ny fianakavia ro sisa mijano mandram-piavian'ny fotoa hanaova ny havoria na handivegnana azy. Matetika dia arakaraky ny fahavononan'ny fianakavia amin'ny handraisa vahiny ro anindrea gn'andro hanaova an'io havoria io, sady favory koa amin'ny fianakavia iaby izay milinasa amin'izay fotoa izay. Atao amin'izay ny orikandro ka izay andro voatendry fa andro soa ro anaova ny fandevena. Andro raiky mialoha moa ro anaova ny havoria. Ampandrenesy io andro voatondro io iaby ny fianakavia sy ny manodidy araka izay efa nanaovan'ireo taranakareo koa. Satria tantaratsy amin'ny fomban-draza manahaka an'izao ilay ataon'ny malagasy hoe aterika-lao na hoe valitry ambaliha. Satria izay nanaovanao no tsy maintsy tonga eo hanao aminao koa. Arak'izay moa la tsy maintsy mioma amin'ny fandraisam-bahiny ny fianakavia manamanjo. Makasitraka ny teknisiana nandefa ny oronan-tsary iny araka ny voalaza tery aloha moa dia hoe resaka momba ny famadihana tsika mbola ho tafiditra ao anatin'izao dinidiniky izao ny famadihana fa araka ny renesitsika atao anatin'ny fanadihadiana dia fomba tany any amin'ny faritra atsimo any ngamba any amin'ny foko mahafaly ny zavatra hitantsika teo ka dia ngamba omeko avy hatrany amin'ny ranabavy mimina ny fitenenana mikasika indrindra iny oronan-tsary iny dia omenanao ny fitenenana ranabavy mimina. Sitraka na ny fitenenana dia mbola namerika amintsika rehetra izay manaraka stapaka izao fandaharany ny vokarin'ny TV AKP zao ny tenanay indrindra fa ravavy mimina izay manotra koa ny fandaharana koa ary tena hoe faly dia faly kosa ny tenako mandray anjara hiezaka koa zany hahafapo izay rehetra azoko ambareto amin'ny fantanetsika fa mombamomba an'izay hoe lilin-draza moa no hateny fandarana androany lilin-draza mahafaly. Fa alohan'izao hamaly fahitana izay hoe amerika fantanena aminy momban'izay fombafomba mahafaly lilin-draza zay tiako ny hampafantatsika hoe ino ma nahatonga le hoe mahafaly. Satria mety miteny tsika fa lilin-draza mahafaly fa tsy fantatsika koa ino nahatonga le teny hoe mahafaly. Ny teny mahafaly misy porany ihany koa izy io avy amin'ny hoe foko mahafaly zay. Ny nahafaly azy dia tantara ana-mpanjaka voalohany le nipohany eo mahafaly io zay atao hoe nanarany hoe Alimbe na ny hoe Maiziny zany na Maizimpito. Io zany nipohany zanak'ny mahafaly. Literaky roa le rangahy tamin'ny taonjato fa 520 taona. Nambady raiky izy dia ny raiky lahay matoa zany no nipohany le atao hoe mahafaly satria azona aretina izy aretina mifindra zay atao hoe lagaly. Io zany nahatonga le aretina hoe nahatonga le aretina mahafaly satria rehefa nahazo aretina hoe mifindra lagaly izy dia nafindra monina izy raiky nitokana dia tsy azo nandehanana zany hoe misy azy hoe tena hoe faty nandehanana zany dia zay nahatonga azy hoe nanomboka atao zany nipetraka amin'izao hoe mahafaly. Ny roa lahy moa zareo anakan'le ty hoe Alimbe ty fa ny raiky nagnavaratsy agny lasa hoe sakalava foko sakalava, ny raiky mipetraka amin'ny fasiny Jeda zay le mahafaly azy. Zay zany mombamomba ny fagnokafako ny hoe mahafaly ary ireo mahafaly ireo koa tsy raiky fa manana hoe foko limy ireo satria le raiky mipetraka Jeda zany efa nambady dia nanambady raiky izy fa nananjanaka dimy dia ireo dimy ireo zany miparitaka mahatonga azy hoe anandeha limy. Zany hoe ny tanaraka mahafaly tao ety zany antsoina hoe anandeha limy satria ny dimy zany niporany ny mahafaly amin'ny fasiny Jeda.
momba ny fatriny ejeda zay no entiko ndray koa zany agnamarihako hoe inona ny fomba entiny ireo mahafaly eo rehefa misy ny fahoria. Araka ny fitantsika morona tsara tao dia mazava ny fizarana satria rehefa misy ny fahoria any fatrany tsiro igny dia tsy misy mifanohitra amin'ny sasany fa ny mampiavaka azy fosa dia hoe ny fomba entiny zany ambarana le fomba hoe ambarana le maty ohatra. Rehefa voalaza teo dia rehefa misy ny fahafatesana hoe maty ny mpanjaka anankiray tsy atao hoe maty le mpanjaka fa natao hoe lisy na hoe ny amboho. Io fomba entina hoe agnomeza voninahitra ny maty raha ny fatrantsiny. Marak'izay rehefa maty ny anankiray dia atao ny fampindroana azy zay amin'izay mampiboaka basy. Le basy zany fanerana le olo hoe hamonjy le fahoria na manamanjo. Eo amin'izay zany le olo vo avy ny olo mamangy le manamanjo mitondra fanampia hanohanana le azo fahoria. Agnatin'ny herinandro zay zavatra zay tsy mijanona fa mangengy zay. Tampotsy zay mody amin'izay zany le mpamangy fa le tegna havana akaiky zany mipetraka manoko ny razana eo zany mandrake handevegnana azy. Ny fandevegnana azy koa zany tsy mitovy amin'ny hoe fomba kristiana fa mbola amin'ny fomba tegna hoe amin'ny mahazetilisa. Satria iny fois rehefa maty le olo koa mba miady herinandro raiky dia fa misy fiovagna koa zany le kora amin'izay fotoagna zay nefany izay zany fomba entindreo zany agnavahana azy mahafomba mahafaly azy fa tsy vizany amin'ny fomba hafa ohatra. Dia ny tiako ambara amintsika zany hoe io zavatra io ny mampiavaka azy koa zany hoe rehefa maty zany le olona ny amboho na vilisy tsy tonga alevany eo zany le mahafaly. Zay fomba mahafaly zay. Mbola misy diniky be. Ao ny fagnetena andro, ao ny fanomanana handevegnana azy satria tsy maintsy araka raha mbola velo le olona miteny hoe raha nileviny aho tsy maintsy atao kibory. Kibory zao zany le fasana. Ny fasana zao tsy mitovy amin'ny hoe fasana 1 mètre na 2 mètre fa tsy mety mankano ny 20 mètre ny halavany, 20 mètre ny sakany ohatra. Ataontsika hoe 50 mètre ny halavany, 50 mètre ny hafohiny ohatra. Arakaraka le teny le mbola velogno zany arahana rehefa maty izy. Eo amin'izay zany no hamonina an'izay tsy moramora. Tsy mety mbola tadivolana zana ny handevegnana azy, tadivolana ny fianakaviana handevegnana azy. Rehefa tonga ny andro tsy maintsy hoe atotra le atao le fandevegna. Eo amin'izay koa zany mamory koa zany le olo magnataky mpanao andro, mpampizahandro, ataontsika hoe psikidy, ataontsika hoe voyant raha miteny bazaha izy manonandro andro ohatran'izao ny mety handevegnana azy na daty ohatran'izao azotsika handevegnana azy. Eo koa zany ny fianakaviana vao manao hetsiky indray mandeha koa hoe hamory olo indray mandeha fa hatombotra ny fandevegnana azy. Amin'izay fotoagna zay amin'izay zany no ahafahandreo hoe misafiry na hoe mandiniky na amin'ny etsika teny fandrosoana hoe mandiniky na hoe misafiry ino tokony hatao. Dia amin'izay fotoagna zay zany no tonga daholo ny fianakaviana na vilavy na akaiky manao fitampiavana hoe fanampiana le manamanjo. Io moa araka ny fomba mahafaly azy zay tsy maintsy misy gnaomby raha misy ny fandevegnana. Ao koa zany hoe fagnatirana vary, ao ny fagnatirana vola araka ny olona tsara izy azo ny tekinisana ampitana amintsika namariantsika zay hoe ireo zany atao hoe tsy paipaiky raha ohatra amin'ny fiainana mandroso dia manao tsy paipaiky na enveloppe. Fa ny fatriny mahafaly dia tsy manao tsy paipaiky fa tegna hoe maneho io hoe misy fitiavana azy zay dia vola ny hoentiny. Ao koa ny hoe lily tsy maintsy atao raha ny vinato no handevy rafoza dia tsy maintsy aomby. Raha managnay hoe zavatra velona hoentiny andevizany rafozany. Eo koa zany fomba hoe tegna rehagna hoe tegna hoe manaka toy zany ny ravinato dia aomby ny hoentiny. Ao moa manatsinjana ny zareo ny fianakaviana, ao ny magnome vola, ny vinato magnome aomby, ny zafy manototra lamba amosana azy. Ny lamba tsy voatery lamba hoe lamba lava tegna lamba hoe lamba ataontsika lamba mena na lamba ny famosany ny razana mahafaly no entiko hamosana azy. Atao koa zao hoe ty lamba ty amiko ty lamba ohatran'ity zao no hamosana ny vatapasana sy ny vava raha ohatra fa misy ny vilisy agny fatratsimoagny na hoe olo miamboho. Lamba ty anefa raha ataontsika azy tsy vitany masinika vita tagnana izy ty. Tsy vita vetivety dia ary lafiny koa. Zay zany ny fomba endrika zany hoe agnomezana voninahitra ny rafoza dia mividy zavatra farany lafo zany hoe agnomezana valeur azy na ataontsika hoe voninahitry ny maty zany.
zay zany momba ny tambidignany voalohany fagnazavako ny fomba rehefa misy ny fivoriana amin'ny zavatra zay. Eo amin'izay zany no miara-misakafo le olona tonga ny magnatra toaka, ao ny magnatra vary, ny ciment handevana azy na fera zay rehetra fombafomba hoentina hoe hagnampihana le olo sahirana. Eo moa le filily manao teo hoe valimbaliha. Valimbaliha zany laha mbola velogno zany le olo iny manao soa am'le olo izy. Rehefa maty ohatra ny mambola izy misy ny fotoagna hoe iambokoany koa zany hoe mahalasa azy de anjaran'le ataony soa koa zany mamaly soa aminy. Zay le valimbaliha zay. Ay tena resaka be mihitsy zany izy ty raha ny fianonana azy eo ka nabavy tena zavatra goavana be mihitsy ary ianao moa mahafantatra tsara an'izy tena variana mihaino lay famelabelarana ataonao teo fa eto zany te hiametraka fanontaniana mialatsiny aminao ka nabavy fa ohatrany hoe manapaka fa ny tiako idirana indrindra dia amin'ilay loha hevitritsika moa zany mikasika an'le hoe mamadika zany hoe mamadika an'Andriamanitra zany hoe mamadika an'Andriamanitra satria mandala ny fomban-drazana na fomba manohatra ny tenin'Andriamanitra ka mamadika an'Andriamanitra. Ianao zao efa kristianina, efa tena votom-pinoana, efa mahalala tsara an'Andriamanitra, nanahoana ny fisehoany zay ataoko hoe shoka angamba na hoe zavatra niseho teo aminao zany fetraikan'izay zavatra zay rehefa niala tamin'izay fomba sy fahalalana zay ianao ka hiditra amin'izay amin'ilay tena hoe izy lay lalana fahamarinana fiainana de Jesosy Kristy ka amin'ny maha-kristiana anao nanahoana ny fetraikan'izay sy ny fiovan'ny zay fijerinao zay atao aorianany nandraisanao an Jesosy tompo sy mpamonjinao. Nakasitraka ny fidena ranada de azoko omenana an'izay zao ringana ny olona kosa ny tsy fahalalana sy tenin'Andriamanitra. Fa raha ohatra ny tsy fahalalana zany no manao ny zavatra zay de mety ataontsika hoe mbola tsy malala le tegna hoe marina. De zay tsy fahalalana zay no mahatonga antsika ho andevony ota. Fa kosa after ny fahalalana indray de hoe tsy tokony an'Andriamanikafy tsy zao rery ihany. Satria tsisy Andriamanitra talohan'ny zavatra rehetra na taorian'ny Andriamanitra sady izy ny voalohany, izy no alpha, izy no omega. Zany hoe tsisy Andriamanitra kosa nangelangelana an'izay ampihody zay raha tsy Andriamanitra rery ihany namonona natra sy ny tany. De zay no azoko mandeha azy raha de makasitraka. Ya, makasitraka amin'izay valitendrana marana-bavy miminy zay totika amin'ny pastera Mahatany fanontaniana zay tena tonga dia atao mahitsy mivatana pastera voalohany aloha ianao dia tompotany any Mahafaly maro ny zavatra nambaran-dranavavy mihina atao ianao koa dia mpanompon'Andriamanitra pastera ianao fanontaniana apetraka dia zao hoe manahoana ny fomba fijerinao amin'ny maha-tompotany ianao, manahoana ny fepetra raisinao amin'ny maha-pasteranao mikasika an'izany fombafomba maro samihafa zany satria tsika dia manana an'le baiboly manana an'Andriamanitra, manana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, ahoana ny fijerinao sy ny fomba hoentinao miady mampiseho mitoro satria mpitoro filazantsara ianao zay mampanompon'Andriamanitra anao andesenao lahatra ny fanahy masina moa mandesy lahatra fa hanehoanao eo amin'ireo mponina eo amin'ny vahoaka misy ianao mikasika an'izany hoe fombafomba zany paster Mahata menanao avy hatrany ny fitenenana. Tsy misokatra micro anao pastera. Misaotra betsaka nanome fitenenana fa de voalohany indrindra moa zany de faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miatrika izao fivoriana masina zay arahantsika zao ahafahantsika mamelabelatra ny fanompoantsika bebe kokoa hialantsika amin'izay fomba amam-panao zay tsy mifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay. Izao moa zany tsara ihany hoe mba mahafantatra ny momba aloha satria tsika moa tsy de mifankay loatra le hoe avy aiza fa zao moa zany tsy azo atao dia ampidiny kely le caméra anao dia mba ho hitako ny tarehanao dia mba ahafahana mahafantatra sy mahalalanao bebe kokoa dia ampidiny kely le caméra dia hita ianao zay dia faly malalanao fizy ary azafady manapaka anao paster. Satra betsaka zay moa zany faritra foko misy anayiko zany foko vezo fa tsy Mahafaly fa zao zany manana ny
dia rahalay pasteur Fulgence izay mpiara-miasa amiko. Izy io avy any atsimo Antandroy, dia mitovy amin'ilay zavatra nolazain'ny ranabavy mimina teo ny fanaony mafaly sy ny Antandroy zany, dia fomba anankiray ihany zany ry zareo, ny fomba fiainandreo. Dia izahay zany mahavizo anay izahay zany tsy mitazona izay resaka fahafatesana zany, satria ny any atsimo dia araka nambarin'ny ranabavy mimina teo tena maharitra zany ny razana vao alefina. Dia amin'io dia amonoana omby isanandro, na ataontsika hoe 2 volana eo le izy na 2 volana dia tsy maintsy omby foana zany no tetehina ao anatin'izay, vonoina isanandro tahaka an'izay. Fa ny anay zany mahavezo anay tsy dia zay loatra ny anay, fa satria zay zany tsy mametraka fahaty zany hoe mbola janona, satria zay matetika ataon'ilay faritra atsimo hoe raha ohatra hoe maty le olona androany dia tsy mbola levina io fa mbola tazomina eo mandritra ny 5 volana angamba, tsy haiko na tao ray taona aza dia mbola eo ihany io miandry fotoana izay andevenana azy. Fa ny anay zany afaka 3 andro fotsiny raha ela izy raha maharitra eo amin'ny 4 andro, zay zany raha maharitra zay. Fa raha fa tapitra ny 3 andro dia tsy maintsy alevina ny faty ary fa tsy verenana intsony zay. Fa kosa noho ny tenin'Andriamanitra dia i rahalay Fulgence zany, zay zany no ilazako an'izay, tsy haiko moa na tsy eto izy na eo, fa afaka manazava an'izay bebe kokoa izy araka ny fampianarana ny soratra masina zany zay ampianarana anazy amin'izao fotoana izao dia izy indrindra zany no tena nitsangana nijoro vavolombelona ny mahazanak'Andriamanitra azy fa efa nisy faty tany amin'ry zareo tany atsimo. Dia izy zany tena nandrava izay fomba amampanao zay, satria isaky ny misy ny fahafatesana dia isaky ny fokontany tsy maintsy omena omby, isaky ny fokontany zany tsy maintsy zaraina omby io, na fokontany firy zareo na firy na fokontany 10 ohatra na 20 ohatra dia tsy maintsy omena omby isanandro mandra mpandevenana le faty. Fa raha fa araka ny fampianarana zay nomena azy dia tsy afaka nanao zany intsony izy, tena nijoro izy tsy nampiasa ireo zavatra resaka hoe famonoana omby, tsy nampiasa an'izany izy. Be dia be moa zany ny fianakaviana tao anatin'izay tezitra fa izy indrindra zany, satria izy zany no lahy matohan'le dadany dia tsy misy ny fomba hanesorana azy satria tsy afaka mandeha le faty, tsy afaka milevina le izy raha tsy ity rahalay Mbarosoty zany i Fulgence ty no manatanteraka zay fomba rehetrarehetra tao. Dia izay zany ny zavatra misy ny anay moa zany ny zavatra misy aminay fotsiny dia hoe isaky ny misy fahafatesana io dia tsy maintsy misy toaka apetraka ataony vaky vato, mamaky vato zany na mitany vakina, na misy aritory na misy mamatsika hazo hasianan'le razana, tsy maintsy misy zany ny toaka aminay zany zay vezo. Fa zaho zany amikokoa mahapasteur anay zaho zany dia efa nanda tsy eo anaty an'igny ray aman-dreny fa tsy hisy toaka mihitsy. Zao dadanay efa maty mamanay efa maty fa tamin'izay fotoana nahafatesan'ry zareo dia tsy misy toaka intsony nitsangana, dia tsy misy azon'ireo misy dadatonay eo anatin'izay. Misy manafinafina ve pasteur ny ambadika azafady amin'le toaka le hita amin'ny masonao ve tsy sahany ambadibadika any, mba misy mananonanina kely ihany sa ahoana? Satria zany le fomba amampanao dia tsy maintsy misy olona mivarotra toaka zany eo, tsy maintsy misy mpivarotra zany, zay zany le fomba zay na iza na ya somary ratsiratsy ny connexion mbola iverenantsika any amin'iny, fa etiko moa zany lasa indray pasteur Henri David. Ya etiko moa zany pasteur Henri David dia mba ilazalaza mombanao koa sy ny fevinao sy ny fijerinao mikasika izay resaka sy fanadihadiana efa nandeha zay pasteur David, menanao avy hatrany koa ary ny fitenenana. Mity le micro anao pasteur azafady.
tsy misokatra le micro anao. Sotra betsaka nanome fitenenana ary faly miarabantsika tsiraray avy mandriany ty radio agabe na ny tv agabe ity ny tena korafaly manana Henri Davida ny foko misy moa zany masikoro nefa io masikoro io mitovitovy avao aby zany ny faritra antsimo andrefan'igny ankoatry ny vezo zany araka ny teny pasteur Mata teo zany isan'ny foko faible indrindra tsotsotra zany ny fiainany vezo fa ny ankoatry ny vezo zany mahafaly tandroy bara masikoro sinsisa tena enjana ny mampiavaka ny mahafaly fotsiny zany sy ny tandroy de le hoe ny faty misy ray volana tsy mileviny fa ny akabeazany zay milazandrana bavy mimina teo zany de tena mitovy tsy misy valaka fa ny mampiavaka azy fotsiny zany na mampiavaka ny zavatra tenendrana bavy mimina teo de hoe ela be loatra zany ny fandevenana any amin'ny mahafaly tena ela fa ny zay rehetrarehetra ny resahany teo ny tanisany teo hoe aterokalao ohatra hoe valako rehefa misy faty any am'zareo de za manenga omby tsy misy fepetra de tsy maintsy magnenga omby koa rehefa misy faty aty aminay ohatra hoe nanao tokatrano maso zahay ka tonga ny fahafatesana de tsy maintsy atao hoe manao mandeha va zany tonga de mangala baty automatique forcé amin'igny faty igny satria ny manamanjo zany mila toanana izy de amin'igny fotoana igny koa zany tonga de ataony vaty zany hoe mitovitovy tsy misy valaka kanefa ndray andro ary maty ny razako efa 3 volana lasa zay mamako mamako zany vavy matoa tsy niteraka lehilahy io razambena io dikany zany zaho koa lahy matoa de za zany no andrasany be sy ny maro ny kapindriay na ny kapindria rofo izy raha ny tendrana bavy mimina de raha ty amin'ny masikoro zany izy kapindriay ny fiteny ihany zany no miova fa mitovy ihany le izy aina arofo kapindriay ozy izy zahay tsy maintsy misy omby vonoina mba ho fankavoa fangataham-pitahina raha ny tena izy fa nipotsampy izy io ny devolo zany mila mangalaka mila ny ain'igny olo igny zany de tena mila andatsahana raha ny atao hoe fomban-drazana iza moa nanolotsaina ny razana raha vo tsy mivavaka ny razana de ny devolo no manolotsaina ny razana fanahy roa ihany ny eto ambony tany raha tsy fanahin'Andriamanitra de ny fanahin'ny devoly de na zava-misy tsy maintsy mamono omby raha faly manana Henri Davida kapindray ho an'io minjaraha io ho an'y bebe io zay vo mamono ny rehetrarehetra no ny fahalalako an'le izy fa nipotsampy de tsy nataoko tamin'iny andro igny fa afaka 2 jours maty le bebe vo namono omby aho ary sady ny vavahako raikitra am'izay ary ny hoe paraky toka na sigara vary omena ny mpandevina ary tsy maintsy de rehefa natao ny fivoriana zany tamin'ny fotoana io satria za mihitsy zany no nianjadiany zany zavatrany zaho voalohany tsy hanome anareo paraky faharoa tsy manome anareo toka fahatelo tsy manome anareo sigara fa zao za tsy miamboa biby fa saingy
ireto zavatra reto a mampididoza ho an'ny fanahinareo ka mampanopin'Andriamanitra tsy zaho no handoro anareo amin'ny afo. Fantatra afo zany sigara zany, afo zany toaka zany. Ianao tsy mahalevra ny razanao, tsy levinao razanao. Ao narena nazavako an'izany, tsy mahavita ny didy ianao ozy izy zareo tsy milevy za zany ohatran'ny hoe tsy mahatonta vato an'ny razako zany raha tsy manao an'ireo rehetrarehetra ireo. Le vato ngeza be zany milevy zany ny maty raha ohatra vita reo andidy reo. Ozy izy le mpiaramonina zao ny vary de vidiko mbo sakafonareo, ny hena de io misy aomby io maty ho sakafon'ny mpandevina, fa ny toka ny sigara ka le izy ange izay mihitsy no fombatsika masokoro e, fombafomba fatao amin'ny filevenana. Fa za kristianina koa tompoko de manana ny fomba anay manokana. Ka le olo maty eny mafy le izy ho anay izay miatrika azy aty tena mafy le olona maty tsy mivavaka. Fa ahoana tsy omena ho anay ny anay ray zay. Faharoa, zafiny tsy mivavaka, ianona tsy mivavaka, ianona tsy mivavaka. Any aminy zany ianareo no mangataka ny mitady ny anjaranareo makasika an'izay adidy zay. Fa za mipetrapetraka fotsiny, za tamin'io fotoana io sady manao film masina aho amin'ny ariva regny nalefalefako tamin'ny fotoanandro ny fahafatesan-drazako regny. Ry zareo manao hira zao tontolo zao sady misolo toka fa noho ny fanajany de manao film masina aho anatin'ny 3 heures de temps de mangina ry zareo. Tapitra ny manao koa ry zareo. Tiako tenenina tena sarotra fa itsika mihitsy mila mijoro. Itsika no fanasin'ny tany, itsika no fahazavany zao tontolo zao. Koa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona no ahasira azy koa ny soratra masina. Mila mijoro isika eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana. Mankasitraka tompoko nanam-paharetana ny haino ahy. Sotra tompoko. Mankasitraka anao Pasteur Henri David amin'izay fanazavana fijoroana vavolombelona ihany koa. Ngamba mety mahana fanontaniana ny namana mpiara-miasa amiko raha lahery manampy meko anao avy hatrany ny fitenenana reno. Ny fanontaniana ngamba fandravonana somary tsotsotra fotsiny ary tena nahavariana nafinaritra be le ady niseho teo tena mangitakitaka mihitsy ary miara-miaina amin'ilay ady misy ny rahalahy nanazava ny adiny misy tamin'izay fotoana izay. Fa mampatsiaro anahy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra ny andininy fahafito hatramin'ny fahavalo le izy le hoe i Paoly moa tamin'ny fafata fahofaty izy zany fa hovonoana izy eo de fahofatana izy fahofaty de hozy Paoly tamin'izay hoe efa niady tsara ary nahatateraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. De hozy aveo hoe hatr'izao de tehirizinao ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina ho ahy ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehoany koa. Eto zany de tafiditra mihitsy ho an'izay rehetra ty tafiditra mihitsy zany ho an'ny rahalahy Pasteur David koa ho antsika izay manaraka de tafiditra koa zany hoe omen'Andriamanitra ny tsara marina ho ahy ny atao hoe ny satroboninahitra ihany koa. Zany hoe ny zavatra hita eto zany de hoe misy ady tsara eo eto an-tany, misy ady eto an-tany, fa misy ady tsara ho antsika, fa misy ady eto an-tany ary de niseho teo le ady, niseho teo le tena ady zany de misy azakazaka, de misy le azakazaka ho any amin'ny paradisa sy ho any amin'ny fitsenanany ny lay zanak'ondron'Andriamanitra moa zany eny amin'ny rahona.
dia iny lay azakazaka zany miazakazaka ao amin'izany tsika fa misy koa miazakazaka ao amin'ny helo ho amin'ny atao hoe fahafatesana mandrakizay ihany koa misy olona miazakazaka an'izany miazakazaka izy satria amin'izao fiainana izao niazakazahany misy koa miazakazaka nitsika teo amin'ilay fomban-drazana miazakazaka izy any amin'ny zavatra Andriamanitra tsy izy misy fomba fivavahana zay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra miazakazaka izy zany ho any amin'ny elo ary zay no mampalahelo ary zay mampalahelo antsika amin'ny hoe mpahitandrazantsika any Madagasikara zany ary kanefa dia misy valiny avokoa zay natao tahaka ny hoe ny fijoroana vavolombelona zay nataony rahalahy Henri David teo dia misy valiny ireny zavatra ireny aratenainy tsy maintsy misy satroboninahitra tsy maintsy misy valiny foana fa zay nafafinao tsy maintsy tombo iny fa ny tombo azy ny eo angamba dia mety hoe ahoana izany toatra manao ny fanaony zao tontolo zao koa izy tsy ohatrany hoe midefy an'ilay zavatra natao amin'ilay fifampisehoana an'ilay sarymetsika masina kanefa inona fa lay fanasiny tany dia tsy maintsy misy asirany manodidina azy ihany ary lay fahazavana zay miseho dia tsy maintsy hatratra ny aizina ihany na dia tsy hita ny eo aza fa dia fantatritsika fa tsy maintsy mandrisy foana ny tompo satria izy no miasa ao ambadika ao fanontaniana mipetraka dia nindray mampandiny tena ny zavatra misy ohatrany hoe hoaiza moa zany zay mivavaka mety manao hoe tompoko nefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra mampandiny tena daholo zany rehetrarehetra zany hoaiza moa hiazakazaka amin'inona mo sao de hoe manompo an'Andriamanitra nefa ny fiazakazahako toatra mitovy amin'ny fiazakazahany zao tontolo zao ihany mandeha any mandeha vinaraka ny fanaony zao tontolo zao mandeha ny fombafomba niaraka n'izao tontolo zao ohatrany manompo an'ny satana ihany zany zavatra any hoe hoaiza moa sao de diso vavaka ny olona indray ary zay ny antso ilaina ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Henri David teo sy ny rahalahintsika mahatsonga izy teo mbaritso tsy le rahalahintsika voaviny teny teo dia mahafinaritra daholo zany rehetrarehetra fa ny tompony omba an'izy ireny ka eto angamba dia apetraka hoe hoaiza ary izy avy ireo olona miazakazaka ho any amin'ny elo ihany koa dia tsy hoe fanontaniana tonga dia apetraka fa zavatra fa angamba tonga dia omena ny ranabavy Claudia fijoroana vavolombelona hafa indray zay entiny ihany koa anamafy zay efa voalaza teo aloha dia misaotra antsika miaino maharitra hatramin'ny farany amin'izao. Amen. Dia faly miarabantsika malagasy rehetra fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia miaraba ny akape rehetra koa maneran-tany amin'izao tontolo izao dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto hoentiko ampahirezana ny tsirairay avy fa tena zavatra saripady amin'iny faritra atsimo iny ny resaka momba faty rehefa misy maty zany dia tena be da be zany ny fomba ny didy tsy maintsy arahina zany ary zahay ihany dia manana hazomanga io hazomanga io dia ray aman-dreny io zany no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetrarehetra rehefa io hazomanga io no miteny zao no fa no fomba anaovana nyty razana ty dia tsy maintsy manaiky anao na tianao na tsy tianao fa raha tsy manaiky anao dia esorina ho ao anatin'ny fianakaviana na efa tsy rairaina tsony anao fa dia tena mahavita tena rery fa miala ny rehetrarehetra rehefa miteny zany lay ray aman-dreny hazomanga ny anarany dia ijoro vavolombelona ao amin'izay zavatra zay satria nandalo an'izay zavatra zay satria maty mamanay tamin'ny mois de mars 2022 dia zaho tamin'io fotoana io mbola taty France fa ny zandriko no ny karakaran'le razana tany dia be da be ny disipline napetraka amin'ireo zanjiko ireo tany zao no atao dia mitady moyen moa zao handehanako any Madagasikara dia tonga zaho avy aty dia raikitra ny ady zaho no zana naterana ary io reniko io maty ao amin'i Jesosy nanolo tena ho an'i Jesosy izy tamin'ny fiainany atako fomba kristiana ny fandevinana anazy tsy nanaiky ny olobe rehetra fa hoe zahay ane mpianjo koa zahay ane kristiana koa fa ny fomban-drazana tsy azo arina ianao no iza no hanariny fomban-drazana na ianao azavy na France nandafy nefa saina moderna ny any fa ny lilin-drazana eto ianao mbola zanaka dia tsy maintsy manaraka ny teny ny hazomanga za tsy anaiko
na ninona nataonareo mamako io matao am Jesosy io dia ataoko fandevenana araka ny kristianina. Raikitra ny fandevenana azy ana Saint Augustin dia ny teny voany tokamena dia asio lamba io fatapaty io. Za tsy nanaiky aho fa io reny koa aho tsy asiana tokamena io satria zay ny fombanay ihany rehefa misy maty dia tsy maintsy rarahana tokamena le razana. Dia asiana lamba, asiana sotro, asiana vilany ray asiana zay mombamomba azy zay zavatra tiana atao ao za tsy nanaiky. Zaho tsy manaiky fa ny vatany ihany no avelo ao. Za tsy vitoka reny koa alevoko ara fomba kristiana atao jihe io satria ny aminay rehefa misy maty manao jihe. Zany hoe mampaneno muzika an'izao tontolo zao dia miaraka mandiha dia miaraka misosotoka. Tsy atao an'izany mamako io fa nitady chorale za dia natao amin'ny fomba kristiana nangalana chorale. Teo amin'izay ary ny teniny Azomanga anao angao izy no mahavitan'io reninao io. Vitako ao io, vitako io amin'ny anaran'i Jesosy, vitako io fa zay ananako dia mitako ny mamako io. Ary zao ary ny teninay aminao satria anao manizigizina fa kristiana fa nefa zahay ray aman-drenao mpianjy kristiana mitory tenanjy fa nefa zahay manaraka ny fombandrazanay. Zaho tsy hanaraka ny fombandrazanareo fa be da be ny fomba tsy maintsy araina tamin'io fotoana io. Fa ny tantaraiko hoe tomako hoe ny tena tsy nanaiky zany hoe tokamena asiana vilany asiana sotra asiana ina tsy nanaiky an'izany. Za tsy atao an'izany io reniko. Ary raha hoe ivida omby satria sakafon'olo reto dia vidiko fa ny any manko rehefa mamona omby dia miantso any razana rehefa matimaty efa ela be reny antsoina reny razana reny antsoina fa za zany teny hoe za ividy omby fa hofahanako reto olona be da be reto fa io omby io tapahana ny tendany dia anaty vilany. Fa za tsy mila miantso any hoe razana ihany fa zay ny ataoko. Anao izy zao zanjiko tsy ny tena ny anadako tsy ny teny fa zaho ihany ny teny avelaonareo fa anaovako anazy ao fa za kristiana io reniko maty ao amin'ny Jesosy io efa ny Jesosy io antanan'ny Jesosy ampelantanan'ny Jesosy io tsisy mahazo mikitikitika an'io anareo. Ary rehefa zano sany azo manganay ny teninao miala zahay tsy kasika anao zay fa dia miala fa dia mahavita tena rery anao zay tsy kasika na inona dia vitao amin'ny herinao fa ho hitanay anao raha vitan'io. Zaho ao tsy niheriko na ny fatanjako avitako an'io fa manana ny Jesosy ilay mahery zaho. Manana ny Andriamanitra mahery zao apetrako ampelantanan'i Jesosy io mamako io vitako io satria za ilay Andriamanitra ilay tokoiko Andriamanitra tsy andao anay. Dia nataoko araka fomba ny kristiana rehetrarehetra naleviko soamantsara tsy nasiana inona tokanina zany na vita le razana dia vita levina le razana dia inona izy nareo ny zavatra niseho. Zao rapitso zao rehefa vita io fasana io rapitso zao miverina ty jerany fomba na avitanan'io fasana io mitsangana ny rehetrarehetra tsy mahazo mandeha ty anao ana amin'ny fasamamanao izy. Zaho no namitan'io zao no nahavita ny rehetrarehetra inona ny tsy azoko fasan'ny mamako rehefa hoe vita sa tsy vita tsy mahazo mijery ny fasan'ny mamanao izy anao fa tsy fomba ty zany fandehananao mody anao France tany misy anao any fa tsy mahazo mijery ny fasan'ny mamanao anao na iodika vilona anao na iodika vanana anao mody anao tsy mahazo mijery ny fasan'ny mamanao. Mahagaga anay zany fomba nareo zany zaho olona kristiana reniko olo kristiana dia inona ny tsy azoko mijery zany izy ny fomba andrazanay aty efa tapitra izy zavatra nataonao iabiaby zay efa nataonao fomba kristiana io natao fa ny fasan'ny mamanao tsy azonao jerena fa lasanao mody fa inona riavana tsy navelandreo nijery ny fasan'ny mamako zaho. Sarotra hiady amin'olobe anao raiky tena raiky sarotra niady fa dia tsofoko rano reo hoe nandeha mitsofoka rano reo zanjiko reo hoe
sofokorano areo fa zaho andeha fa tsy mahavita miady za olona mba manompo an'Andriamanitra nefa hiady amindreo amin'izany resaka fijereko ny fasan'ny mamako io hoe vita sa tsy vita tsara le tombeau fasana nefa tsy namena za fa de tsy mampaninona anay aho fa teneniko zany reny hoe andeha ody za fa tsy maninona de be da be moa reo fianakaviako kristiana raha fa tena nareo ve hiaraka amiko sa tsy hiaraka amiko zay sa andreo tsy hiaraka aminao tsy hiaraka aminao zay satria matahotra an'io hazo mangatsika io matahotra an'io olobe io zay sao de arina zahay fa tena tsy navela nijeran'ny fasana ry havana fa nody tsy haiko ny hoe ny nahavitany le olona namboatra anazy zany amin'izao fotoanatsika miteny zao fa satria zao nandeha nody aty a France satria tsy afaka miady amindreo aho fa manjary hoe mety hoe hifamonina hifaninina de tsika kristianina mila manana fahendrena fa de lasa za nandeha nody de tsy hitako ny momba hoe nanaona ny sary ihany nolalefa ny anadahiko fa tena tsy mahazo ny verina tany zaho ary manomboka amin'izao fotoana zao tsisy ray aman-dreny tsisy rininina miantso anay satria efa nanaraka ny kristiananao anao atao any ny pasteranao arao any ny kristiana havanao zahay efa tsy havanao fa tsy nanaraka ny teninay anao fa tsy maninona fandehananao manomboka amin'izao ry havana tapitra ny fihavanana fa maha-kristiana anay hijoratra amin'ny farany zany tena hifona aza zao raha azo atao amindreo hoe mifona aminareo aho fa ny fomban-drazanareo zao tsy anaraka fa raha misy zavatra natohinareo nataoko de hifona aminareo zay no ataoko indray androany rehefa zao mivelana Madagasikara fa raha hoe hanaraka zany fomban-drazana zany zao tsy hanao an'izany tsony satria be da be ny fomban-drazana ny faritry ny toliara iny tsy mentsarana rehefa amin'io resaka faty io zany de zay zany no ampiresako anareo tsirairay avy tena mijoroatra amin'ny farany ry havana malalao amin'ny tompo ajoroy fa manana an Jesosy anao aza manaiky lehibe na hoe anao arinay zaho zao nariny fianakaviako fa ity zaho mbola velona mbola afaka miaina mbola afaka miasa mbola afaka mamelona nireo zanakireo fa manana an'Andriamanitra tsika mila mijoro ary mila mifikitra amin'Andriamanitra foana zaho amin'izao fotoana zao tsy manana fianakaviana zaho fa ny zanjiko ihany sy ny zokiko ihany fianakaviako nefa sambatra koa fa manana an Jesosy ato anatin'ny foko ato velona ao anatin'ny foko ato manome fiadanana ho ahy na de niza tsy miraharanay tsy maninona fa mivavaka ho andreo foana aho mba iovan'Andriamanitra ny okasian'Andriamanitra ny fony izy ireo ny saina izy ireo mba tena hiala amin'izany fomban-drazana malagedra ny malagasy malagedra ny palitra anatsimo iny fa tena mampalahelo ny toetsain'olona fa tena favaka ho azy ireo foana no atao amin'izao Andriamanitra hanafaka an'izy ireo amin'izany fiaina fombarazana izay tena sarotra tena tsy araka sitrapon'Andriamanitra zany fa tena voninahitra n'Andriamanitra rerany ry havana de raiko Jesosy fa tena ny nasa mijoro za fa tena tsy mora ry havana tsy mora ny fiadiko amin'ireo olon-dehibe tena olon-lehibe ray aman-dreninay ireo tsy mora fa de tena nanijoro avao izaho manana an Jesosy tsy afaka hiondrika eo anatrehany fomban-drazana tsy afaka miondrika amin'izany tsoro ny fiainako Alleluia mazava de voninahitra n'Andriamanitra rerany Alleluia tena ny zavatra hita eto zany amin'izao fotoana izao dia tena araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka 7:17 hoe ary halan'ny olona rehetra nareo no nianarako fa izay maharitra tamin'ny farany no vonjena mila maharitra tsika eo amin'ny fanarahana ny tompo ninona manjoa antsika tsy mifona zany tsika satria tsika tsy diso ny olona diso mifona fa ny olona manana marina tsy mifona fa isika no miantso foana n'Andriamanitra hiasa ary mijoro vavolombelona foana fa tsy nisy mazava ho lasa aizina fa ny aizina tsy maintsy manaraka amin'ny mazava rehefa manazava azy ny azavana ary mbola fanasiny tany tsika mijanona ao amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiainantsika tsy maintsy maherintsika fa isika natao hoe zanak'Andriamanitra nomeny ny anarany izay nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra eto angamba dia misy mangataka fanontaniana na misy resaka te hiditra kely iverina kely angamba i Henri David pastera raha azontsika omena fitenenana raha sokafanao micro anao pastera Henri David dia afaka miteny ianao
manampy kely a dia miditra koa avy eo a ny rahalahintsika ny Madagasikara anankiray a manampy ihany koa. Sotra be mba mangataka kely koa pasteur fa faible koa telefony koa azafady raha azo atao. Niary misaotra an'Andriamanitra moa fa mialatsiny fa somary mitapaka kely manko le niaky teo a pasteur Matavy aty Madagasikara mba te hijoro vavolombelo kely zany aho no sady te hanampinampy le zavatra misy teo a satria mafana de mafana tokoa zany a ny ady atrehinay aty Madagasikara indrindrandrindra zany a fa eny tsy ny aty faritsatsimo ihany aloha fa apirakoa aby izy zany fa dia amena ny rahalafaly indray aloha dia rehefa tonga zareo tonga dia avy hatrany dia amena azy avy hatrany. Eny ary betsaka ny zavatra efa voaraintsika teo a ny antony fandaharana moa dia mazava ho azy fa ny fampahafantarana antsika ny zavatra tokony ataon'ny kristianina ho atrehan'ny kristianina manoloana ny finonompoana ny fanompo-tsampy ary zany a dia anisan'ny tokony hahatonga sainan'ny malagasy tsiraray mihitsy sy fantatro a fijerin'ny pasteur Davida omenako anao fitena rehefa avy eo fa te hanamafy fotsiny hoe ny fahatsapan'ny olona ny zavatra mitranga ao amin'ny firenentsika io a io tsy resaka fombafomba tany ao ny any avarana ny atsimo ny atsinanana fa rehefa fahotany io ao ny fijangajangana sy ny zavatra maro samihafa dia efa anisan'ny fivadiana ao anatrehan'Andriamanitra zany a satria tsy makatony tenin'Andriamanitra ary zany no mahatonga ny fahoriana asa na eo anao pasteur Davida anamarina an'izany koa tena hoe fahateziran'Andriamanitra ny zavatra miatra amin'ny firenentsika io a ekenao ve zay a dia omeko anao avy hatrany ihany koa ny fitenenana pasteur Davida ary sotra betsaka nanome fitenenana tapatapaka ny reconnexion satria tsy mahafaly ny devoly zao fanalam-baraka azy zao rehefa nanolo tena hanao ny asa pastora dia nariny sasana tsy ho isan'ny fianakaviana intsony satria papako mpisorona zao tontolo zao any amin'ny fatra misy anay dia tena misy mpisorona dia tena misorona papako tanisan'izany za moa zany a ohatrany hoe plaintant mpisorona mpanampy mpikarakara mpikirakira ny rehetrarehetra fa zao laviko tanteraka ny rehetrarehetra dia ny sasana tsy ho zanaka intsony aho fa tsy nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra aho fa nijoro hatramin'ny farany ary nangatahako preuve tamin'Andriamanitra hoe raha tena mpanomponao marina aho ka ianao marina no nifidy ahy atao marary tsy sitrapanafody io rangahy io ny tanako mipetraka eo aminy voasitrany io tonga dia nataon'Andriamanitra zany vavaka zany tonga dia nivanitsy nisy takandro ny vavako zay voasitrana natao ny agosy droite tsy mety sitrana ny tiako ho ampita sy ho tsindrina androany dia zao ny fanolora-tena ao an'Andriamanitra tsy kinangananga ry vahoaka maneran-tany zany mivavaka zany dia fanolora-tena lalina raha misy ozy izy manaraka aho i Jesosy aoka izy handany tenany ka hitondra ny azo fijaliany isan'andro hoy ny soratra masina manao hoe jaona toko faroa ambin'ny folo na andimy enina amby roapolo raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka ahy ary zay rehetra hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompo raha misy olona manompo ahy dia hankalaza azy ny ray zay hitoeran'ny Kristy no tokony hitoerantsika zay nandehanan'ny Kristy dia tokony handehanantsika kristianina raha lahy sanabavy maneran-tany fivadiana amin'Andriamanitra tsy fanarahantsika ny sitrapony mivavaka asika nefa mbola ny atao ihany no atao fadisompanantenana tsy isotry zany rehefa tonga eo mivavahadin'ny lanitra eo amin'ny fitsarana isika fa ndao hijoro ialao ny tsy mety rehetra na iza miteny na hoarina zay zany dia efa isan'ny olona narina nosasaina tsy ho isan'ny fianakaviana intsony vokatry ny fijoroana amin'ny fahamarinana sy ny tenin'Andriamanitra misaotra tompoko nanaparitana tamin'ny fijoroana vavolombelona amin'izao fotoana izao nefany a zaho ndray ny olona hindraindraina lasa fianakaviana tsara azo antoka sy ny sisa misaotra tompoko.
eny ary mahafinaritra misaotra betsaka ny rahalahy pastera Davida fa tena tsara afatra tsara mihitsy ny zavatra noentinao teo tena afatra tena hoe mamintona ary azo lazaina hoe tena nisy ventiny mihitsy tsara pitaina amin'ny olona hoe mahafinaritra be le fiteninao teo hoe tsy kinangananga ty fanarahana an Jesosy ty satria be da be manko manao kinangananga misy mihevitra fa hiditra amin'ny fanjakany lanitra izy nefa eto ivelany fotsiny izy io le ataon'ny tompo hoe tsy izay manao hoe tompoko fa izay manao ny sitrapoko fa misy ny olona ivelany namoaka demonia tamin'ny anarany tena hoe nanasitrana tena hoe nanao asa sotatsy nanao asa soteria nefa tsy tafiditra satria tsy nisy vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainany tsy nisy an'ilay vokatry ny fanaraky eo amin'ny Galatiana toko fa 5:22 zany hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainany fa hafeniny andray izy ohatrany tsy tonga saina ohatrany mandaingy amin'ny tenany izy tena misy aza tena hoe za nahita tena hoe aty ampitany ranomasina taty misy an'izany atao hoe tena mpitandrina be mihitsy izy izy Jakoba moa ny anaran'izy teo tsy tadidika fa tena nahatsangana fiangonana be da be tena be da be goavana be mihitsy rehefa maty izy vao mipotra fa kay ainga arainika nanambady kely be da be fa nafeniny hatrany amin'ny sekreterany de zany zao de hoe raha zay le hoe Andriamanitra tsy mijery ny tsanganany tsy mijery ny fa mijery ny fo ny fiainanao mihitsy hatrany amin'ny eritreritra ao ary de zay le teninao teo hoe tsy kinangananga amin'ny manaraka ny Jesosy Kristy mahafinaritra be zay teninao zay satria misy manao kinangananga ny politika misy sasa manao politika de voaingany zao vao nahita an'izany hoe misy andeha ilatsaka filoham-pirenena de hoe vao miditra izy de fa nandoalika be de manao akanjo fotsy be de ampisehony amin'ny olona zany fa hoe izy ony zany kristianina manao politika tsy misy miaraka mihitsy zany sahala manao hoe kristianina mangalatra na kristianina mpijangajanga ny filazana zany ve de hiady tsisy fandraisana zany tsy inona ny iraisan'Andriamanitra amin'ny Beliala inona ny iraisan'Andriamanitra amin'ny Devoly fa izay ny mahavariana fa misy indray manao misy miteny indray manao hoe za sa any Madagasikara misy rahalahy Davida fa misy mihitsy za tsy teniny anarany fa mety ho fantatrao ihany misy olona anankiray milaza mihitsy izy fa izy no Andriamanitra Madagasikara ary izy no Andriamanitra mandiby an'i Jesosy Kristy asa raha fantatrao zay olona zay tsy fantatrao tsy tenentsika ny anarany fa tena mahavariana tonga amin'izany hoe tena fanimbazimbana faratapiny amin'izao fotoana zao any Madagasikara nefa de any Madagasikara de mbola misokatra tsy takany aty avelany aty any afaka mitory ny filazantsara tsika eny an-dalambe afaka manangon'olona eny an-dalambe zay le hoe tokony ararotiny ny andro azanao vatsoa araroty zay fomba fanangona satria aty andafy aty anao tsy afaka manangona olona raha mitory ny filazantsara anao manangona olona tonga de migadra ianao fa any a Madagasikara mbola afaka zany move zany tsy efa mbola miteny Andriamanitra hoe ataovy mandrisika atsika ataovy any amin'ny tanitsika ny fitoriana filazantsara fa tena mbola sokafan'Andriamanitra ny varavarana satria hitany fa misy aizina be da be any ny aizina rehetra zay tsy hitanao aty amin'ny aty aza misy any zay hitanao aty misy any hita daholo reo fomba ratsy rehetrarehetra hitany raha tsy resaka le fombafomban-drazana teo fotsiny tsika fa iresaka ny fomba ny olona mitady an'izany atao hoe mitady vola mitady fahefana fa nipotsampy daholo zany rehetrarehetra zany eo anivon'ny fianakaviana misy sa mamadika ny ray aman-dreny na fa mamadika ny zanany mihitsy noho ny vola sy ny arena ary natao hoe fahefana mampalahelo zany izany ngamba tsy de ho lava resaka be fa tena manamafy mihitsy lay afatra nataonao teo hoe fotoana ifoazan'ny fanahy mihitsy zao tena fotoana irahantsika amin'ny sala zao fa tsy vitany fotsiny hoe iazakazaka ny hoan'ny kibona ny hoan'ny fa tena ny azakazaka ho amin'ny fiainana mandrakizay fa tena akaiky Jesosy raha tsy tonga saina amin'izao tsika hoe tena akaiky Jesosy de oviana indray tsika ny tonga saina amin'izao andro zay atao hoe mbola malalaka zao fa ho avy manko ny andro zay tonga le grande tribulation izy ny fitenena azy le fahoriana lehibe mandritra ny fito taona hoenjana be isika fiangonana de ho alain'ny tompo melohany io raha ohatra voaray fa misy sasa manao hoe anka rehefa tsy voaray avy anezakezaka indray ahako rehefa ao anatiny raha amin'izao tsotra malefa defaka zao ve ianao no tsy tafiditra tsy manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjinao move ao anatin'izany fahorim-be zany ao de ho hevitra fa ho tafiditra anaiky an'izany za tsy mino an'izany fa ny any inoko de zao malalaka zao tokony ararotiny andraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary zaraina amin'ny gasy rehetrarehetra zany zaraina hoe raisy Jesosy tompo sy mpamonjinao fa taraiky eo ianao tsy ho anah fa ho anao mihitsy fa izy atao sangisangy fa rehefa tonga ny fahafatesana
mikombona ny vavantsika tsy hisy fibebahana azo antenaina intsony. Ary mampalahelo nefa isika malahelo fa ry zareo rehefa tena takona dia mila miantso an'Andriamanitra mihitsy sika. Eo anivon'ny fianakaviana dia efa miainga io, tsy mitady zao tontolo zao alavitra fa eo anivon'ny fianakaviana salany nataonareo rehetrarehetra teo nijoro vavolombelona teo, eo anivon'ny fianakaviana ankelareo dia efa nijoro e. Ary eo anivon'izany fianakaviana zany dia efa misy asan'Andriamanitra. Fa raha zany olona niovafo zany tena hoe maninona moa ny lanitra sy ny tany rehetrarehetra trany amin'njely mifaly mahita olona anankiray miovafo, satria miovafo iny fahazavana anankiray iny ho tonga lavitra. Zany ngamba mety hijanona kely eo fa omeko ny rahalafaly avy hatrany satria mino fa mbola manana fitenenana sy famaranana izy na misy namantsika afaka mamarana ihany koa ny fotoana efa mandeha any. Ya makasitraka rahalahy hery manampy efa marina amin'ny fotoana tokoa tsika mibezabe zavatra mbola tiana ho ambara, tiana ho lazaina, tiana anontaniana kanefa ny manapetra ny fotoana ny zavatra tiana ambara dia manamafy ny teninao fotsiny rahalahy hery manampy hoe mila mieritreritra antsika malagasy, fantatsika tsara ny zava-misy any amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary andalo an'izany fifidianana izany ny malagasy. Ny zavatra tsara ho fantatry ny malagasy voalohany dia izao hoe ny fiverenana amin'Andriamanitra, satria ninona ho ataon'ny malagasy raha tsy miverina amin'Andriamanitra satria miariary ny zava-dratsy iainana ao amin'ny firenena malagasy io. Eny fanaritra amin'ny tompona andraikitra maro samihafa ary izay mininy eo amin'ny atrehan'ny baiboly amin'ny asa raisiny kanefa mandeha mitsidika an'ireny doany sy tranotrano maka tsodrano any amin'ny ampanjaka sy ny rehetrarehetra, tsy sanatria fitsikirana akory izany fa tena fitaritana ny sain'ny malagasy hoe ndao tsika hakatohan'ilay Andriamanitra tokana manana ny vahaolana rehetra eo amin'ny fiainantsika kristianina raha tena kristianina marina tsika. Okotsika tsy hanao kristianina misababaka voalaza ny rahalahy hery teo ny resaka hoe fitiavan-karena, fitadiavana voninahitra, fitiavan-toerana, ny fitiavam-bola indrindra izay mampalahelo dia mampalahelo fa eny fa nahatramin'ny fitondra fivavahana azy dia voavidy vola ka mahana fahasahina tsy mitory an'izany Jesosy izany intsony ao anatin'ny fiangonana. Zavatra mampalahelo zany ka tokony heritreritra amin'ny malagasy hoe ahoana marina, inona no antony, inona ny marina. Tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drà fa mitolona amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ka zany nanamafisina tany mila vavaka ny firenena, mila fanetretena, mila fandavatena, mila firaisan-tsaina, mila fo malalaka ihany koa, mila tahana malalaka ihany koa izay zava-misy moa zany ato amin'ity fikambanany ity raha malala eo ngamba pasteur Henri David misy anabavy maromaro efa nandeha nitsidika tamin'ny Madagasikara tany mahita ny tena hoe fanolora-tena ireo mpanompon'Andriamanitra eo mahita ihany koa ny adidy sy andraikitra raisina maha-kristianina satria tsy hijery arina tava amin'ny fahoriana amin'ny fahantrano mahazo an'ireo vahoaka ireo nefa ny tokony ho tonga saina ihany koa ny vahoaka raha tsy teny fotsiny amin'ny resaka farikuliary iny tokony anontany tena inona ny antony tena mahatonga ny kere io ny fahoriana rehetra eraky Madagasikara mihitsy vokatry ny fahotana tokony aheritreritra an'izay tsika. Zay no afatra farany tiako ampitaina amin'ity fandaharantsika ity fa mino ho famaranana azy manakambara ihany koa pasteur Mario Razafy Manjary rehefa mandroso dia mandroso ny fotoana teny famarana pasteur mikasika izay resaka voalaza rehetra tao na famitinanao ihany koa ary ny antso ataonao ho an'izao mpiara-manompo ato amin'ity TVA Agapety ho an'ny olona rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fandarana izao satria amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao dia natao hivavaka ho an'ny rehetra ianao tsy ny ao an-trano ihany ary ahirahana mihitsy ny pasteur hivoaka ny fiangonana misy azy tsy hionona fotsiny amin'ny fitoriana pasteur fitorana teny ao anatin'ny fiangonana fa tena andeha ary vavolombelona izany no mpiara-manompo aminareo pasteur manao hiraka satria missionnaire ny kristianina dia missionnaire fa tsy mameno fiangonana fotsiny meko anao avy hatrany ary pasteur ny teny famitinana sy ny famaranana sy ny antso ataonao ho an'ny teny antsika rehetra. Mialatsiny kely fa raha azo atao dia mba hometsika ohatrany hoe mba fahafapo kely zany ny melohany amarana ny pasteur anazy mena ohatrany hoe 2 minitra daholo ny vahintsika mamarana sy mamintana ihany koa ao anatin'izay ao ranabavy Minima, ao ranabavy Claudia, ao ihany koa ny pasteur asa raha mbola ao izy zao pasteur David, pasteur ohatrany tsy aotsony zareo farafaratsiny izy miravavy mba afaka mandray fitenenana kely mamarana fofoy ao anatin'ny 2 minitra raha
afaka tafavoaka izy dia mihinan-dranabavy mimina angamba aloha. Eny ary mbola io paster Davida ampianaranabavy mimina ranabavy Claudia roa minitra dia paster Davida zany satria efa mandroso dia mandroso ny fotoanantsika ranabavy mimina raha izao avy tany fitenenana. Makasitraka tompony amin'ny fitenenana dia alohan'ny hamanako ny zarako androany dia misy Andriamanitra ho beko amintsika atao amin'ny Isaia 40 andiny voalohany izay minazy manao hoe mitsangana ao izy mihazava fatao ny fahazavanao ary mivoatrany Jehovah izy no efa miposaka ao aminao. Tiako zany hoe ampiazagnatsika sy antanako antsika Kristy rehetra na Madagasikara tegna mila famonjana ny fiainantsika lera amin'ny faritra antsimo amin'izay hoe mbola hoe tegna hoe ny fahatarana tegna marina zay tegna mandringana olona be dia be agny ary niara-panahin'olona ringana ary koa ny harena tokony hoe homenandreo mahantra ringana ihany koa satria lasa amin'ireny fombafomba zay no ahafaran'jareo mandany vola antsofotofotony nefa dia zavatra hoe tsy potsony ianao afaka mivelona amin'ny trano ratsika hoe resaka tsy fanaomby resaka hoe Hity micro anao. Mila fahaizana maharitra andreo aby fahatrantsimo dia mangano mahitakatsika mpivavaka fahatrantsimo zany hoe mitsangana fanao ny fahazavana fanao ny fahazavana dia voasin'Andriamanitra ihany no afahako mahitanatsika amin'izay zana sy fagnatana androany eo amin'ity fanarina hoe fomba nafoko fomba entina hoe anamoana ny fomba fandevenana amin'ny fomba marifany zay makasitraka tompoko avy le fitenenana amen. Ranabavy Claudia menanao avy hatrany fitenenana ary. Eny ary dia mampahery ny tsirairay avy moa amin'izao fotoana izao raha masendra mandalo fanenjehana anao amin'izany resaka famadihana na resaka fombandrazana na resaka razana faty dia mijoroanao fa miaraka aminao Jesosy, tsy rery anao, tsy miady rery anao fa miaraka aminay Andriamanitra mahery na inona zavatra seho amin'ny fiainanao amin'izao fiainana izao tena tsy mora ny miady amin'ny fianakaviana, miady amin'ny rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia mora ny zavatra rehetra manampy anao Jesosy na inona aza zavatra mandalo na inona ny fanenjehana ataon'ny fianakaviana na ny ray aman-dreny na ny inona mijoro hatramin'ny farany anao aza mipartisipe amin'ireny famadihana na fombafomba razana ohatran'izao aza mipartisipe mihitsy anao fa mijoro anao fa zanak'Andriamanitra ianao mahery eo Andriamanitra anao io dia voninahitry n'Andriamanitra rerana misaotra betsaka nanome fitenenana dia samy tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amen. Makasitraka ranabavy Claudia amin'izay afatra izay paster Davida roa minitra anomezanao afatra ho an'ny mpanaraka antsika ary menanao avy hatrany fitenenana. Eny ary misaotra betsaka nanome fitenenana. Ny ao amin'ny fianakaviana moa zany tena fitorinteny na tsy mandehandeha mitoroteny anefa ianao ka mijoro ao amin'ny ankonanao ao amin'ny fianakavianao zay indrindra ny antony antson'Andriamanitra aminao. Za manokana zao ao amin'ny toerana misy zaho rery no mba mpanompon'Andriamanitra mampazava ny fianakaviako dikan'izany tena ao mihitsy no iandrasana fa mpanompon'Andriamanitra ny tiako tongavana dia zao ho antsika tsirairay zay samby jiro any amin'ny fianakaviantsika agny mijoro alay tena matiantoka ray lavaka matiantoka miliara ianao raha tsy mijoro aleo azy ianao tsy manao croisade toy zay tsy ahajoro eo anatrany fianakaviana mijoroa ry avako malala ry longo mamy maneran-tany mijoroa fa hanampy anao Jesosy. Makasitraka nanaparetana ny hainy. Sotranao paster Henri Davida amin'izay afatra foya nefa mavesa danja ho an'ny mpijery sy ny mpanaraka antsika amin'izao AGP TV izao izay ihany koa ny mamarana ny fotoanantsika misaotra antsika rehetra mpandray anjara misaotranareo vahiny izay ny an-trano nanaiky ny an-trano niara-ny dinidinika ny jovavolombelona nanambara ny zava-misy ihany koa ary nitondra ny vahaolana ihany koa misaotra antsika rehetra mpijery sy mpanaraka ihany koa natomboka tamin'ny vavaka moa ny fitenenana dia ho faranana amin'ny vavaka sady anomezana ihany koa ny afatra foya tiany paster Mario Razafimanjato ampitaina amintsika mikasika an'izay lohahevitra andresahana zay tsy ho lava teny intsony paster fa omeko anao avy hatrany ary ny fitenenana.
iny ary makasitraka na mitena ry lafaly raha-pitsafy misaotra ihany koa antsika rehetra izay andray anjara tamin'ity fandarana faharoa mikasika ny famadihana ity raha mbola misy moa ny fotoana manaraka ny tompony malala azy fa misy ohabolana fiteny malagasy zay malaza mihitsy hoe aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka fa amintsika dia aleo alan'ny vahoaka toy izay ho alan'andriamanitra. Anahy dia tsisy fombanao ary fa inao rery ihany no momba sy manaraka an'Andriamanitra ka hikontra dao ny fianakavianao reny dia masa iny dro araka ny teny pasteur Davida teo na bavimina bavikodia tsika tsy miala amin'ny ten'Andriamanitra aleo ny maty andevina ny maty fa tsika rehefa miainga tany fahafatesana mba kao fahazavana mahagaga dia anjarantsika nitory ny atsara n'ilay antso antsika ary izay mahatonga antsika ankohona an'Andriamanitra fanjakam-pisorona aza malahelo aza matatro ianao ary ny fianakaviana tsy levina ny fahasan-drazana ny fasana izany tahaka ny tany vovoka ianao dia mivovoka fa makaiza ny fanahinao raha hivadika amin'Andriamanitra ianao ka ny famadihana eto dia mandray tsara mihitsy hoe mamadika an'Andriamanitra ve ny tianao sa mamadika ny razanao ka anaraka ny fomban-drazana fa tsy maninona raha zay ary nolazain'olona fa mpamadika ianao ny fomban-drazana dia tsika kosa tsy mivadika amin'Andriamanitra zay le afatra fotsiny teo kapitaina hoe aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka hoy ny fomba malagasy fa ny tsika aleo alan'ny vahoaka toy izay ho alan'Andriamanitra. Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba zay tsy miova maharitra ianao ary mandrakizay ary ivavahantsika andao manalina sy tsofana ranontsika rehetrarehetra zay manaraka zao fahita lavitra ny televizion akabe zao manerana ny tany dia anerana ny tany koa ny fahasoavan'Andriamanitra fitiavana izay efa natolony antsika tao amin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy tompo ary naneraka ny fanahy masina koa izy amenao antsika tsara avy mba ho endriky ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny voninahiny ety televizion nomeny antsika ty ahafahantsika mizara ahafahantsika mijoro aombelona hatrany aparan'ny tany ary zay no ten'Andriamanitra hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ka dioko tsika mba samy vaombelona Antioquia, Samaria, tany États-Unis naiza naiza ndretsika zao hatrany aparan'ny tany mba ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra zay ny aviany zao izy koa no antony izy no miazona azy ary izy metsika voninahitra mankasitraka raha lasana bamalala ry longomamy tainy tombotrao tsika rehetrarehetra mandram-pionandray ary amin'ny herina voasonga ny teko mankasitraka paster amin'izay fanazavana sy afatra ry vavaka izay aterina ihany ny fisaorana ho antsika vahiny tsika mpiara-miasa teknisiana na tosa izao fandaharana izao raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola mihery eto indray tsika amin'ny fotoana manaraka raha mbola sy tompo ny tonga ny tompo tahiny Jesosy daholo tsika rehetra reo tahiny Jesosy eo tahiny tompo e Madagascar